Salamatra tompoklasy topoko vavy akafaliana indray no iarana amintsika amin'ity takarivany alarobia ity manasantsika mpanajana ry izay anaraka hatramin'ny farany ny fampalalamba vao ito amin'ny fahitalavitra Mat TV anomboantsika ny fampalalamba vao no makasika ilay raharaha nagadrana ny tangalamena Zakarias Patrick nitondra ny fomba fijery ny makasika izay fampidirana ponja vonjo maika ny tangalamena Zakarias Patrick izay ary ny filohan'ny komisiona amin'sana ny fandriampahalemana eo anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mitana ny CST Andriamatoa Alain Ramarson ny tenany moa dia isan'ny mitsipaka marin-drano izay fanagadrana ny tangalamena izay. Mitsipaka ny fanagadrana ny tangalamena Patrick Zakarias Andriamatoa Alain Ramarson tsy ekena hoy izy mifetsika izay ataony fitondrana ho azy dia tokony fanadihadiana sy fanamarinana ny fanambarana izay nataony tangalamena Zakarias Patrick ny tokony tanterahana. Nambarany ihany koa fa mivoana amin'ny fifanarahana atao anatin'ny tolona 7 sy 4 arivo ny zavatra tanterahany teteza mita amin'izao fotoana izao. Tsy afaka anaiky zavatra ohatr'ireny namanjoan'ilay Zakarias tsy afaka anaiky namanjoan'ireo any Tomasina ahoana koa nanikeko izany olona mihita ireo olona fantany miantso-jay mitranga rehetra maninona moa dia gatra sitrana mandrina inona nalatsika ny fitondrana teo aloha raha no fombany ihany ka eo zany tena misy miama fametrahana tsara milonina amin'izay ny zavatra rehetra faneken'ny rehetra farazao toy tsy voatanany ity fa tena mahantra ny ilay vaoaka ary leo ary tena mitsotra aminy mihitsy hoe leo ary voniny hitsanga. Anisany asian'Andriamatoa Alain Ramarson teny ihany koa mikasika amin'ny fiantsoana azy eny amin'ny Sandary. Izay mihitsy ilay zavatra mampanahirana ankehitriny zany voana tanteraka zany amin'ilay tena tokony fananana tamiko teteza mity satria izay indrindra ilay tsy nekely tamin'ny fotoanandro amin'izao fotoana izao efa ka lasa diso tafahoatra ny fihetsika zany zao dia miteny mihitsy raha misy ny zavatra mitranga eto raha misy zava-tenenina eto dia mahatonga fitondrana rehetrarehetra sasa moa mitory dia lasa lava-tanana ka eo mihitsy ny tena tsy mety tsoa zany raha tsy azo ifetsika kosa satria raha norona rehefa efana tena izy zany karaha zao ohany hoe teteza mita fotsiny dia fa zavatra manaitra sy ny rehetra mihitsy amin'izay ety moa dia manara ohatra misaotra ny fanohanany rehetrarehetra mihitsy tamin'ny zavatra nanjoa ary zavatra navariana azy ity hoe inona le fihetsika moreny be dia be tao fiadanana tamin'ireo tokony hoe tsena atao zany na inona zao za dia miteny eto za tsy amela mihitsy ho fatifanindroany iray ny zanako efa maty satria fanompana azy zao zavatra natao azy ohatry manompa mihitsy ny razana ka za tsy manaiky an'izany raha nanendrika ny afaka ampiseho daholo basy rehetrarehetra fa ny any vahoaka ny heritro ka ny aloha mitsotra fotsiny na tsy hifampitana marina hifankahita eto amin'ny firenena. Mikasika ny antony fiantsoana azy eny amin'ny Sandary dia laza Andriamatoa Alain Ramarson fa tsy mahafantatra ny tena antony marina saingy tombatombanana fa mety raharaha mikasika lafiny sosialy ary mety momba ny ady tany izay betsaka ny joroa no fiarovana amin'ny vonin'ny Tsindry Asolena no iantsoana azy.